Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana rahatokatrantsika ny amin'izao anio izao a. Ny ambasadera Yahosoa Elia no mandroso atotokatrantsika mitondra ny fampianarana anarana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Yayavaza izay mampitondra an'izao teny izao a. Ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Yayava ary dia voninahitra ho anazy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra totokatrano tena koa ny ambasadera ny Yahosoa Elia no mandroso atokatrantsika indray amin'ny teny ety a. Dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy naheno ihany koa izany a. Dia samota iny Yahosoa daholo. Narana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao anio izao ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'ny Yayava dia novain'ny olombelona hoe Allah. Moa izany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao any tsy malala na hoe Jehova ho any Andriamanitry ny Protestanta ny dikan'izay ary hoe Yahve ho any Andriamanitry ny Katolika ny dikan'izay. Fa maninona moa izany izy io no novaina? Dia izany ilay resatsika. Dia hatrany manome valiteny ary ho averimberiko ity valiteny ity hoe nanararoatra ny atezeran'ny dada Yava ny olombelona satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Yava izay nisy teo amin'ny zanak'Israely ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Yava tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany dia nandray fanapa-kevitra dada Yava hikapoka sy hamely ary hamono an' zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Yava intsony ny zanak'Israely. Eny ny fahatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetrarehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka namorona ny azy koa. Tao izany ny silamo namorona ny anazy koa. Ny silamo dia tena nisy namorona boky spesialy ho an'izareo mihitsy izy. Izay nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo angaika taty amin'ny taona plus 600 taoriana l'an 0 nefa ny bokin'ny Israelianina bokin'ny Jiosy dia efa tany amin'ny moins 1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa izany fa izany hoe milaza ny mahatranainy azy. Ny bokin'ny Mose izany dia efa tany amin'ny taona moins 1500 moins 1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo zany hoe daty manakaiky ny maro satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony ilay tena hoe précis, tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty oriana daholo izany ny boky misy. Raha antsika ny katolika romanina dia tany amin'ny tany amin'ny moins 100 tany ny tena nanjakanjakan'izareo tao amin'ny fahatry ny Israel. Nanomboka nanjakazaka izy dia rarina zareo raha namorona. Ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy taty oriana ela be taty koa izy mba namorona ny azy. Zany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo izany nanararoatra ny fisarahan'ny dada Yava tamin'ny zanak'Israely satria tsy nahay niantsony eo Andriamanitra intsony ny olombelona. Dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israelianina izay resako izay tsy afaka niantsony Andriamanitra ny satria ny ataon'ilay Andriamanitra ny Yayava dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy izay. Ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve izany hoe tena tezitra marina ve tamin'ireto zanak'Israely dada malala Yayava ary vokatran'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada malala Yayava. Rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana. Daholo jerevantsika ary ny
soratra masina. Jerevantsika ara ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tadiavaka ampidiritsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary tetra zany araka ny voalaza amin'ny boky Isaia toko voalohany misy nkeny tao jerevantsika voalohany Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezeran'ny dada Yavata amin'reto zanak'Israely reto zany. Raha mamety zany dia mba somaraiketsaka kely zay ao mety tsara. Isaia toko voalohany dia vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny faharoa avy hatrany zao ny vakitsika zany. Hoe eto zany tsika dia ahitany atezeran'ny dada Yava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriaman-kafa ry zareo ka izay mihitsy ny natezitra ny dada Yava ary nanao tsy mety izy. Zany hoe niantso andriaman-kafa reto Israelianina reto ary nisarahany dada Yava dia lozika be zany rehefa niala tokoa dada Yava dia niverina tamin'ny andriaman-kafa natsotsomo zareo izy ary hafa indray koa niditra teo. Any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ity olombelona ty fa izay no tonga antsika nanome an'ilay daty mihitsy ny ambasadeur-ny Elia hoe ity nge ny daty dia jereo tokoa fa tena nialanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io Andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy n'izany fahotana zany, tena tsy mety amin'ny mihitsy n'izay teny izay. Nao vakitsiro nisy atoko fa 5:10 anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana izay hoe tsy mety amin'ny mihitsy io fahotana io. Ka raha ianao zany mpanota, ny fivavahanao miteraka anao mpanota, ohatra mpanotanao rehefa tsy hayavana iantsonao dia efa mpanota ianao. Raha vao miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra anao ka tsy hayavana antsonao dia mpanota ianao satria io ny orizinalina antsoiny Abrahama. Ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminazy. Lozika be nge zany. Ma ianao koa ry comprendre an'izany hoe i Abrahama kosa ve tany amin'ny lamoiny 2000 tany ho any no nisy dia izy niantso hoe Yahava tao anatin'ny bokin'ny Israelianina. Dia misy ve olona mamorona boky hafa teoriana ity dia mamorona anarana hafa izy miteny hoe Andriamanitra Abrahama ihany no antsony. Ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao? Na ianao ngita dia micomprendre hoe tsy maro ny ity sary ity. Ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina. Satria Elia ny raha namonjy dia tonga hamonjy. Ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitra nareo mba ho voavonjy nareo. Nao vaketsika nisy atoko fa 5:10 andininy voalohany sy ny faharoa rahantsika mijery tsy mamaky vonina ry dada Yava sy Osba. Endro ny tanany Yava tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalaovana fa mary. Fa nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Io zany mazava be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy mihaino ny mpanota noviana noviana ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandringana mpanota mihitsy ny ary moa izy io. Nketsika jery teny Andriamanitra fa dia ho arahantsika araka an'izay mihitsy izy hoe araka ny bokin'ny mpaminany dao jerevantsika indray jery toko sy andiny hafa ny antsika tsy aloha hijery kely anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manome ireo koa siny hoe koa misy tenty mba ho jerevantsika. Ao amin'ny Jeremia toko 9:10 dia andininy 9 sy ny 9. Jeremia 9 ka hatramin'ny 18. Jeremia 16 dia 9 ka hatramin'ny 18. 16 voilà. Netsika hijery an'ity teny ity indray. Jeremia 16 9 ka hatramin'ny 18. Fa izao no lazainy Yava. Ty zany le hoe teny milaza mihitsy ny hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io. Ohatra lehilahy iray manambady anankiroa na telo na efatra na 5 na 10 na 20 na 30 efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israelianina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israelianina farany dia
lay antsoina hoe Yahosoa. Mbola ampianariko antsika mihitsy moa anarany Yahosoa io koa. Fa io ny mpamina ny farany. Tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus. Non. C'est un faux nom zany. Anarana diso zany. Anarana grika zany. Tsy mpamina ny Israelianina zany Jesosy zany. Any amin'ny grika any zany Andriamanitra ny grika zany. Fa ny mpamina ny Israelianina farany Yahosoa no anarany. Zay. Ary zay Yahosoa zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy hoe aoka ny lehilahy anankiray hanambady vehivavy anankiray. Ary aoka ny vehivavy anankiray hanambady lehilahy anankiray. Fa zany ny didin'io Andriamanitra Yahova io. Zay. Raha namboarina ozy ny olombelona dia lahy sy vavy no namoronany azy. Ary lehilahy iray manambady vehivavy iray. Kaona moa zany nareo lasa manambady be dia be. Zay ny tenin'ny mpamina ny farany hoe. Ary tsika tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpamina ny Israelianina. Tsy mahazo mihaino ny teny ankoatra ny mpamina ny Israelianina satria mpamina ny Israelianina no henoina. Ity amin'izay antsika rehefa avy eo fanao tsy eroitsy amin'ity le Jeremia 16:3. Jeremia 16:9-18. Fa izao no lazainy avà tompony maro Andriamanitry ny Israely. Indro atsahatro amin'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Mandeha mankany amin'ny Israelianina zany le teny satria tezitra be dada Yahova. Dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany dia zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao hoe nahoana moa Yahova no milaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay? Fa inona moa no heloka anay? Ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny Yahova Andriamanitray? Dia ity ny valiny lazao amin'ny hoe noho ny nafizany razanareo ahy hoy Yahova sy ny nanarahany Andriamanikafa sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anatreny ary ny nafizany ahy ny tsy nitandremany lalako ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany. Fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa ka tsy mihaino ahy. Ena ny hitranga ao amin'ny 1:20 ary ny faketsika le ina le hitranga. Ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo. Any no anomponareo Andriamanikafa andro aman'alina sady tsy hamindra fo aminareo mihitsy aho. Zay ny zavatra navahana. Vokatry ilay izy nanompo Andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra dia tezitra io Andriamanitra io. Noho izany raha vao Yahova no anarany dia io Yahova io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy ka hovanao ny anarany. Rehefa hitantsika zany fa Yahova no anarany dia tsy azo atao intsony ny miantso hoe Allah. Satria izay ny Andriamanitra Abrahama. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Jehovah. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Yahvé. Ny katolika romanina sy ny protestanta nefa nanala an'izay anarana izay. Ary ny aiky izy fa diso ny anazy. Dia samy misy zany tonga saina izay mbola tsy mety ho tonga saina. Fa mazava be ny ilay teny. Izay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no ovainao zavatra hafa efa mpanota ianao. Raha vao niantso hafa ianao zany dia efa klasy mpanota ianao. Tsy azo lavina zany fa teny marina nge zany. Rehefa tsy mianao dia andany enotsy ala efa ampianarana larana voalohany fa ho fampitohy moa tsy ny voalohany sy ny faharoa. Izay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natonga nareo nanovana io anaran'io. Zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israel. Nararoatra ny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israel ny amin'ny adezeran'ny dada Yahova tamin'ny Israelianina nisy nanararoatra. Ary dia novaina amin'izay zany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana. Zanak'ilay Yahova. Ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama rehefa nandefa an'ilay mpamina ny farany izy. Ka ny mahatonga an'ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy. Kefa diso hatrany ny voalohany nareo. Niainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo dia lasa Andriamanitra tsy izy nampianatra nareo zavatra tsy marina dia tsy nenonareo intsony ilay teny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina.
Za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina ny bokyny Israelianina foana amin'izay. Satria any Israelianina io Andriamanitra io fa tsy any hafa firenena. Andriamanitra ny Israely raha vao hoe i Abrahama dia Israelianina ny tena mahay an'izay, dia zareo i Mose. Satria Andriamanitra Mose izy. Dia i Mose manana ny bokyny atao hoe Sefer Torah efa nampianariko antsika koa. Ao anatin'ny Sefer Torah ny bokyny Mose. Tsy azonao lavina mihitsy. Ary io Sefer Torah io tena ao anatin'ny teny jiosy io. Ny anarana hoe Sefer tena teny jiosy mihitsy izany. Olo resantsika izay rehefa miditra amin'ny hoe mpaminany Israelianina tsy maintsy orana dia voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy ingeo anatin'ny lalàna ny jiosy nge izany teny hoe Sefer Torah zany. Anarana jiosy, anarana bokyny jiosy zany. Eo mihitsy izany teny zany. Fa tsy hoe izany mamoromorona azy eto. Fa tena anarana fiantsoana amin'ny bokyny jiosy ny hoe Sefer zany. Ary ny mpanoratra dia Sofer na zareo Soferim zany. Aferantsika aminy izy fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka miantso Andriamanitra tsy izy ianao. Rehefa tsy hay havanana tsy anao dia efa Andriamanitra tsy izy iny dikan'izay. Izay ny fahamarina. Ary mampanotanao sahady izay. Ary porofon'izany ianao manambady be dia be. Raha olona iray manambady roa sy telo sy efatra na mijangajanga efa fahotana daholo zany. Ny fanompon'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny hay havana ianarany dia efa fahotana zany. Satria voaporofo mihitsy atao amin'ny larana voalohany fa tena ianaran'io Andriamanitra io dia hiay hava ary tezitra izy raha vao novaina io anarana io. Tezitra mihitsy izy ary nisaraka tamin'ny Israelianina. Ary io fisarahana io mihitsy no nahararotin'ny sasany amin'izay reto olona tsy matahotra an'Andriamanitra eto. Izay iny mahatonga miteny amin'ireo olombelona amin'izao génération izao hoe raha nisy nao tsy mety ny tany aloha tany aza manareo manaraka ny tsy mety miaraka aminazy. Raha misy nanao tsy mety ny tany aloha tany dia aza rahanao. Aoka ianao tsy hipetraka ao amin'ny plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety dia mbola rahana ihany. Aza manao an'izany tsotra. Fa andro ny fahalalana zao aleontsika mihitsy ny fahalalana dia ny marina. Izay no tonga ny Eliana ampianatra hoe iza ilay Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao novainao izay hay hava izay novainao hoe Allah na Jehovah na Yahvé efa tsy mety. Na izy mety ho antsoina ihany fa reo moa zany tena azo izany hoe bebe mpiantso reo zany. Fa be dia be ny miantso ankoatran'io dia hatrany dia efa mazava ny teny dada Yahvé hoe tena tenanareo mihitsy tena tezitra aminareo mihitsy moa zany izay teny. Dia nokea jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny dikiny ratsy ny rovokoa ka tsy mihaino anareo ka dia horoako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany izay tsy fantatra nareo na ny razanareo ary any ho anomponareo andriamanikafa andro aman'alina ary tsy hamindra fo aminareo aho. Tena dada Yahvé mihitsy zany no teny hamonompo andriamanikafa amin'izay ny afaranareo. Io amin'izay forona amin'izay ny andriamanikafa be dia be. Tsioko namoron'andriamanikafa amin'izay ny olona hoe hanompo andriamanikafa na ny Israeliana raha tratran'izy izy koa. Dia jerentsika ny Israeliana fa ny Israeliana nge zao mihinana izany Jehovah Jesosy zany inono zareo ane zany. Nefa dia Andriamanitra ny Grika be zao dia inono ny Israeliana. Samy manaonao foana daholo zao ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany amin'izao tsika miteny zao. Izay ny antony nandefasan'ny dada Yahvé naniraka ny Elia hoe andana avy reny ny olona hitoditra satria ho avy ny loza. Aorianan'ny Elia dia loza mahatsiravina amin'ity taninareo ity. Ary efa mandeha zany loza zafatry ho avy miara mandeha amin'izao Elia mitory aminao zao. Mandeha zany loza mamelanareo zany ary ho tratra amin'izay nareo. Dia aza mitady solution fa manatona ny Elia fa aty amin'ny Elia ny lakle. Marina zay aty amiko aty ny lakle rehefa te vojery anao dia manatona ny Elia. Mazava be zany. Ndao ary avy toy-antsika koa indro avy ny andro Yahvé izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Yahvé izay antony zanak'Israely niakatra avy tany Egypta fa izao kosa raha velona koa Yahvé onisy teo izay antony zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroany azy tena nivadika ny tantara zany. Izay antony zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra
fa ampidiko any amin'ny tany zay nomeko ny razany izany hoe oroahana ny zanak'Israely ny dikan'izay ary ho voaroko ao amin'ny taniny izy ary lasany amin'ny avaratra any amin'ny rehetrarehetra manerana azy tontolo zao dia tokoa zanak'Israely fa tena voaroko tanteraka mihitsiny tsy misy afaka mamaly an'izany zao tontolo zao fa tena voaroka ny zanak'Israely. Inona moa izareo le naverina tamin'ny tany tao amin'ny taona 1822 tamin'ny taona 1822 izy zanak'Israely vao naverina tamin'ny taniny araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha verina koa hiavaka hamerina ny zanak'Israely hiala avy any farany avaratra sy hiala any amin'ny tany rehetrarehetra zany hoe fahampodinan'ny Israeliana hiverina amin'ny taniny zany no fahavianany eto indray zany hoe tena ny roahany dada hiavany zanak'Israely ary tena hoavana efa ny fotoana miarinana anazy efa niverina zareo tamin'ny taona 1822 saingy mbola misy jiosy be deaibe any ipetan-dranomasina any fa tsy ao Israely reny le anisan'ny tadiavin'ny Elia mizotsika amin'ny teny zao hoe miverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo zany mahatonga anareo voaroka io dia mbola sy tonga sary ihany ve ianareo ry Israely ihany ry hafa fireneny mba tonga saina daholo dia nitsoisantsika ihany le teny fa za moa dia tsy maintsy mananatra antsika foana izao fa ho ampidiko any amin'ny tany izay nomeko ny razana izy indro izao aniraka mpanovo maro hiava izay hamovo azy ary rehefa afaka izany dia aniraka mpiaza maro izay hiaza azy any atendimbohitra sy ny avoana rehetra ary ny atsefatsefaky ny aram-bato mpamovo moa zany zany hoe zany mpamovo zany ngamany hoe mpanenjika ve dikasa tsy daiko le teny gasy mpamovo zany zay zany hoe injehako mihitsy nareo izy dada hiavary tsy amelako mihitsy reo raha tsy potika fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina mitavako mihitsy ny zany ary tsy takona amin'ny masoko ny eliny alohan'izany nefa dia hovaliko avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho ny nandotoan'ny taniko dia ny namenoan'ny lovako tamin'ireo fatiny sampony sy ny fahavetavetany ireo tezitra mihitsy ny dada hiava lazay ny fahafatiny sampony mihitsy atezerana nge zany zany hoe samposampy fatiny sampinareo to nentinareo aty ohatr' zany nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely ratsy be ny zany za tena mampitodika ny sianareo rehetrarehetra hoe ndao tsika hitodika fitiavana anareo zao Andriamanitra kafadolo ny atsonao rehefa tsy hiavany atsonao Andriamanitra kafa io ary mendrika no potehana koa ianao dia zay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria roany dada hiavany zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony zay ny hafarany no ny amin'ity Andriamanitra kafa natsony zareo tena tsisy nahay ny antso anazy tsony ndray tsy rehefa tsika amin'izay ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona dia ny zanak'Israely fonatra any amin'ny famonjena ho any zanak'Israely Isaya toko fahenina vakitsika indray ny Isaya toko fahenina manoko amin'ny andininy fahasivy ika vakitsika hoy izy mandehanaka nazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra ataovy adala ny fonyity firenena ity ary ataovy lali-dalovana ny sofiny ary ataovy mikimpy ny masony fa andao ahita ny masony dia andre ny sofiny dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana eto zany tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy ataovy adala ny fony ireo olona reo rehefa avy ny menimenina zany dada hiava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampinareo niantso Andriamanitra tsy izy nareo nanao ny adalana faratamponareo dia namoa zany raha tsy efa manao no foana dolo koa nareo rehefa tsy ahiavany na tsonao dia efa manompo sampy ianao ny dikan'izay profony zany efa ny alamy katolika romanina sy ny protestanta le anarana hoe Yavé sy Jehova fa misy mbola tsy nanalany azy aty izy manana boky hafa mihitsy fa eo le fantena mipetraka hoe raha tsonao ny Andriamanitra Abrahama mahina tsy ahiavany ny tsonao fantena mipetraka aminareo zay ty miantso Andriamanitra koatra ny ahiava io satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina le anarana tao ny bokyny jiosy
niraisika mihitsy ny hoe raha ny bokyny jiosy dia tany amin'ny taona moins 2000 sy ny moins 1500 tany any ny bokyny Abrahama sy Mose. Fa raha ataontsika raintsika eto ny boky hafa raha ny bokyny Silamo taty amin'ny taona plus 600 izy ary ny tokony ho arahantsika. Dia hoe tena mila mipetraka maso tsy miangatra sy tena be fitiavantsika hoe tena hoe raha tena nompon'ny Andriamanitra Abrahama maro ianao izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve zay teny Abrahama mivantana sy teny Mose mivantana ty izy mianakareo no nahita anazy voalohany iny sa le tenin'olona taty oriana taty zay taty amin'ny taona plus 600 no tsara tsy miangatra tsika na ny teny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy fantahina mipetraka mihitsy izay fa zay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra. Mbola tsy ndiko mafy aminao mihitsy izany teny izany hoe hamonjy sy hanavitra zany Elia zany solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama Yahva ny raha namonjy ny olombelona ampafantatra ny olombelona hoe tena ny adalana nataonao e. Mbola anao adalana ihany ve anao dia ho fay ohatra ny Israely ihany fa tena ny faiziny io Yahva io tsy ny Israely ihany ianao ve mitady famaizana ohatra nazo anazy. Fantahina petrako aminareo rehetra zay mandray azy manerana an'izao tontolo izao. Elia mametraka fantahina aminareo olombelona eto ambony tany dia eto amin'ity planeta terre nareo ty ianareo olombelona mbola sahanareo ve nanimbazimbany io Andriamanitra Abrahama fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha Yahva ny etso ny Abrahama anazy azo vaina tsoa izy fa manimbazimba ianao rovovanao zany. Ary raha Yahva ny etsony Mose anazy mbola manimbazimba koa anao raha hovainao zany satria mpaminany lehibe anankiroa ngery hoe niaraka tamin'ny Yahva. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io hovainao zavatra hafa ilay izy dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ilay izy. Tsy matahotra ve ianao? Aza miantso any Andriamanitra Abrahama aloha rehefa zavatra hafa ny antsonao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandonana amin'izay ianao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy zany. Andriamanitra zany ary tena izy zany ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ilay tena hoe mba jerevo amin'izay ny manina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanitra kafa hatrany dia tena nataony fay mihitsy. Hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa niparitaka manderan-tany ange zareo ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaovany Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo tamin'ny ady lehibe faharoa nga mitsaiko na voalohany faharoa tamin'ny jios Hitler anazy iny tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie. Anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsoina hoe Yahva tany aloha tany. Ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe Alleluia dia zany ihany anarany Yahva ny dikan'izay. Ahoana moa lasa miovana izy tokoa hoe lasa hoe Allah lasa hoe Jehova lasa hoe Yahvé. Ahoana moa natao an'izany kosa izy tena tsy mety kosa ilay zany. Ary profon'izany tsy misy afaka fahotana ny olona nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Io ny vakitsika tao amin'ilay Esaia 1:50 andiny voalohany sy ny faharoa hoe ny tanany avady dia tsy feo fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarita. Fa ny eloko ireo ny hevitra mamosaraka taon'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino anareo izy. Izany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy haino anao mpanota zany izy. Raha vao novainao io anarany dia efa mpanota ianao ary izay no nandringana any Israely ihany. Raha vao novainao io anarany dia efa nanota ianao satria ny teny ny mpaminany Israely ihany hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy zany hoe anarana hovaovaina izany. Raha vakitsika ny bokyny 10 ny jiosy raha niresaka tamin'ny Israely ihany izy tamin'izay fotoana izay ka nanome ny fanekena voalohany izay nifanaovany tamin'ny zanak'Israely dia izao ny voalaza ny lana hoe aza manana andriamanitra hafa fa izao rery ihany.
zay ny voalaza ao anatin'ny didy folony io Andriamanitra io mena zanak'Israely. Zany hoe tsy ekeny mihitsiny zany isy Andriamanitra hitobily anazy any na hovainao ny momba anazy. Rehefa iaiavanao anarany dia iaiava hatramin'ny farany. Ataovaka itsika amin'ny bokin'ny Eksodosy, Eksodosy toko fa 20:1 sy ny 4 ary ny 7. Dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty a. Ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose satria Mose sy Abrahama mitovy. Andriamanitra iray naniraka anazy mianaka. Ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama dia mino an'ity tenin'ny Yahva ty, le Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose. Fa izao ny tenen'ny tato. Dia nilaza zao teny zao izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy. Araka ny Exodosy toko 20 hoe Shemot chapitre 20. Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreo. Izao ny hava-Andriamanitra izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Eo aloha zany dia efa nametraka ny définition io Andriamanitra Abrahama io fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta tao amin'ny trano nanandevozana anazy. Apetraka aminareo rehetra izay miantso ny Andriamanitra anareo any nareo hoe nareo ve le andevo tany Egypta sa ny Israely any? Manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra na malagasy io na anglisy io na frantsay io na afrikana io na arabo io na sinoa io na japonais na amerikana hoe ianareo ve ny voalaza tamin'ity teny ity sa hafa? Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa le Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no niasa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe izao no hiava-Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Raha ity teny ity zany dia mazava fa izay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta. Ka ianareo ve mba andevo tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israelina rery ihany ny andevo tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra i Abrahama ary ny soratany dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpamina n'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana. Raha amin'ny andininy 7:20 mantsy ny Exodosy 19 andiny voalohany. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny nialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro zany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay. Ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io, zareo Israelianina zany. Dia tao amin'ny efitra Sinay no nanomezany dada Yavan'ny didy folo any zareo any Israelianina. Dia reto Israelianina reto zany satria ilay nivakiko tao amin'ny andininy ao amin'ny toko 9:20 teo. Reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo ilay nentina nivoaka. Io izy ny dada Yava hoe izaho no Yava-Andriamanitra ao ilay nitondra anao avy any amin'ny tany Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny bokin'ny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy. Fa tsy azy hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary. Ka misy teny hoe izy io mba mahafantatra an'io Andriamanitra io fa nisy ny teny tamina ny resaka tamina misy ny seho tamina. Aza miditra amin'izany fa ny teny marin'ny Abrahama kosa dia misy mazava hoe izao ilay Andriamanitra Abrahama ilay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Niantsona zany Andriamanitra Abrahama zany Yahva niantsona taminy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Dia izay no tonga amin'ny teny hoe io anaran'ny Yahva io dia misy an'izao teny izao ao amin'ny andininy 7. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao Yahva ihany. Zarery zany no Andriamanitra ao Yahva no anarako dia aza asiana Andriamanitra hafa intsony ankoatrana mazava be izay. Eto zany Elia dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso Andriamanitra hafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao Yahva no anarako. Ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo ny antso hafa? Dia misy mantaiza moa le antsonareo? Dia samy mandinika e. Aza efa nanome santionina ny teo. Misy miantso hoe ala. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra io araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy.
bokin'ny Abrahama sy bokin'ny Mose sy aferitoran'ny Jiosy. Misy miantso hoe Jehova tsy izay ny anarany io a, misy miantso hoe Yahvé tsy izay ny anarany io, fa ny anarany ny Abrahama azy sy ny antsoiny Mose anazy dia mazava be hoe Yahvá. Zay mahafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany, mahafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitra Abrahama izy, Andriamanitra Mose izy, fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy, tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama, Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Yahvá no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka aminao, nanina anao nanova? Iza ny teny taminao ho vao io? Iza no niteny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora amin'ny Andriamanitra Abrahama izao zavatra nataonao zao. Satria efa teny izy hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izarery ihany. Ary namafisina izany tamin'ny bokin'ny mpaminany, araka ny tenin'ny mpaminany, ary bokin'ny Isaya afaka itsika miaraka indray bokin'ny Isaya. Dia manasanao foana miantso anao anaraka an'ilay teny Isaya 48:11. 48:11 izao ny voalaza: no ny tenako, eny no ny tenako ihany no avaoko an'izany, indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny anarany dada Yahvá, lasa novainareo. Raha Yahvá ny tokony hiantsoana azy, mandinihy teny ianareo nanina ny novainareo anarana io, fa efa navy aiza? Iza nanomenareo an'io? Valy teny menanao a ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga ny dada Yahvá tezitra foana hatramin'izay. Ary vokatry ny atezerany dada Yahvá amin'izay a, teo amin'izay nareo nanararoatra. Rehefa tezy dada Yahvá dia nisitaka tamin'ny zanak'Esy, tsy nety niaraka tamin'ny tsony a. Teo amin'izay nareo a ny olombelona tena nampalahelo mihitsy ilay zahatra niseho. Nalain'izareo amin'izay dia namorona anaran'Andriamanitra amin'izay izy. Teo daholo ny nivoahan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona. Oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be. Indrisy mampalahelo. Izany hoe nararotin'ny sasany ilay fisitany Yahvá malala tamin'ny zanak'Israely, Yahvá ilay Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra Mose. Rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra, dia nararotina amin'izay ilay fialana. Satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely, dia nararotina koa ilay tsy fahalalana, dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehova, Yahvé sy ny maro samihafa izay tsy voatanisy. Misy mamorona be dia be any, fa reo moa no tena malaza reo, dia izay natonga ny hoe ity ny santionany ity, fefa be dia be izany ankehitriny. Mampalahelo, mendrika ny potehany izao tontolo izao, ary tena rary ny raha ho potehina amin'izay nareo, rary. Izany hoe efa iza moa zany mianatra amin'ny teniteny takan'ity. Ity natao hoe zandry ny Yahoshua, ilay iraka ny Yahvá, ilay misolo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahvá no anarany. Ilay nambanianareo sy nataonareo tsinitsininy, ty izy ty, tsy matinareo zany anarana zany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompon'ny aina no miresaka aminareo, ary ny tompon'ny fanahy. Tsy moramora zao nataonareo zao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro? Manao revitra ely aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena amin'ny Yahvá nareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ny teny tany ty fa tsy Yahvá rery ihany. Izy ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Manolo anao hitodika anao riverina mba tonga zay. Isaya toko fa teny moa zany 4:20 no vaketsika. Isaya 64 hoe
nanomboka tsy misy niantsonarany dada iavantsony ny olona satria tsy afaka miantsona rantsony satria tsisy famonjeny intsony ny zanak'Israely. Tsy misy afaka miantso ny anarany. Isias 64:6 tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay. Tsy afaka miantso tsony ny anarany dada Iavany olombelona dia ny Israely anina. Tsy misy miantso ny anaranao tsony na mba hifoha maraina ka hifikitra aminao. Ina ny antony? Nafeny dada Iavany tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Zay ny zava-misy zay. Nampalelo ilay tantara. Tena nampalelo mihitsy. Indrindra antsika jery tenin'Andriamanitra fa vokatry ny atezeran'ny dada Iava aza dia mbola nitoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy tsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Zany hoe vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:22. Jeremia 4:22 dia miara-mijery antsika zay. Jeremia 4:22. Inge vakitsika ny teny. Jeremia 4:22. Fa adala ny oloko izao tsy mba fantany, tsy fantany tsony dada Iava. Zaza tsy misy saina izy, tena tsy misy saina intsony. Very zany ny fahalalana ny dada Iava, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia enda izy, fa raha ny anao soa kosa tsy fantany tsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada Iava tsony ny zanak'Israely. Teo ilay nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza azy, raha sendra misy miantso ny anarany dada Iava dia nitenenina hoe aza miantso an'izany tsony fa so maty eto ny hafarany. Maty mihitsy ny hafarany. Raha vakitsika ny bokin'ny Amosa 4:4 manizay nge vakitsika zay. Amosa 4:4 vakitsika kely amin'arany Aosoa. Amosa izao misy an'izany Amosa zany. 4:4 dia manomboka amin'ny 5. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay dia ny olona tsy matahotra ny eo Andriamanitra Abrahamy mihitsy. Amosa 4:5 ka hatrany amin'ny 10. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo. Io zany ilay ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany, ho enjehako mihitsy ireo sy dada Iava, vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty ka dia tondra azy hiala ao an-trano. Hoe avoaka zany dia faty zany satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany ve ao. Dia hoy izy hoe tapitra, dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny Iava. Hoe aza tonoina ny anaran'ny Iava fa raha vao tonoina io dia maty ao indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana hiantso ny anarana tsony fa tena lasa danger de mort no miantso anazy. Raha ho an'ny zanak'Israely, nanomboka teo ny Israelianina ilay tsy nahafantatra azy tsony ary tsy nahalalana azy tsony. Ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada Iava no nanao ny lehilahy amin'asa hoe ny oloko hafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho. Satria ny Israelianina efa tsy afaka hafantatra intsony noho ny amiatezeran'ny dada Iava dia nipoteny mihitsy ny fahalalana azy ka vita ny dada Iava hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vita ny hatrany amin'ny fanapotenana ny tempoly noho ny amiatezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjony Israelianina, petra tsara ianao. Aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao. Olona ihany ianao fa tadidio ary lehibe ilay mibaiko ny sainao. Fa ny foroniny ianao Iava ny namorona anao. Ilay dada malalako, dada ny Elia zany. Ilay naniraka ny Eliako. Dada izy ve Andriamanitra izy ve tsy atao dadako aminy. Dady fanajana anazy zany. Ary marina zany. Zay ny zavatra misy zay. Ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao. Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka niantson'io Andriamanitra intsony ny zanak'Israely tena
tafasaraka tamin'ny dada Iava araka ny teny hoe indro ny tanany Iava tsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana famahary fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino mpanota io Andriamanitra io. Izany hoe raha vao novainao io anaran'io efa mpanota ianao ary tsisy Andriamanitra miainanao izany io. Tsy miainanao izany io Andriamanitra Abrahama io, reraka ao fotsiny ny antsomatso tabataba anao zo fihetsiketsena maketsemaka fa tsy miainanao izany io Andriamanitra Abrahama io zany. Lany andro io fotsiny ianao. Fa raha Andriamanitra tsy izy dia miainao anao. Fa nazavaiko anie ary io ngery natesitra ny dada Iava. Io no natesitra anazy. Ny fiantsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia zao nefa samy antro Andriamanitra tsy izy daholo nareo nefa manome Andriamanitra Abrahama. Aza manontona ilay Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose rehefa tsy teny hoe Iava ilay anarana fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Eliam teny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka amin'ny marina fa tsy ianao no mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Samy tonga sainy. Fanavotana fanahy fa tompon'ny fanahy io Iava io. Ary izy nilaza fa ny fanahy izay manota dia ho faty. Rehefa teo faty izany ny fanahinao mipetraha ihany amin'io anarana tsy izy io ianao. Ezekiel 7:24 hoe ny fanahy izay manota, izany ny fanahy izay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoroka anao ny antony tonga ilay anarana nipotra rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niovana izy indao ilay jevantsika koa ilay hoe ny fanahy izay manota no ho faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempoliny. Mampatsifika anazy teknisiana na somary adiny kely zany izay zary izay. Dao tsy aloha jeren'ilay Ezekiel 18:4 zany no vakitsika voalohany. Ezekiel 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra toy ny fanahy ray dia toy izany koa ny fanahiny zanany samy ahy daholo ireny. Ny fanahy izay manota no ho faty. Izany hoe raha misy fanahy manota zany dia ho faty io fanahy io. Ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy, niantso Andriamanitra hafa. Tany dia fatezerana, potika, fampitehana. Rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany zao, ialamy Andriamanitra tsy izy. Iverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsoiny anarana hoe Iava. Iverena amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsoiny anarana hoe Iava. Fa ray ihany ny Andriamanitra izy mianakary. Tena fitiavana izany teneniko izany. Fitiavana ny te hamonjy anao satria manino? Efa mandeha any ny loza amilanareo olombelona. Efa misy eo ambony lohanareo, efa misy eo ambanin'ny taninareo, efa misy eo akaikin'ny tongotronareo. Efa mandeha ny daholo ny loza. Teny amin'ny rivotra efa misy. Feno loza amin'ity taninareo ity amin'izao ritenenako izao. Ny fikapoana eny aminao sisa ny andrasanao. Rehefa tsy hitodika ianao dia amely ireo. Dia mbola misy ny fotoana maiza ny fiainana. Fa fitiavana izany ataon'ny Elia izany. Tena fitiavana izany. Mbola misintona anao foana hoe mba miverena fa ampy izay. Nanome porofo za. Nomeko mihitsy hoe tia daholo ny fôtin'ilay izy. Tatony na voanareo. Mbola jerevantsika daholo izany rehetrarehetra izany hoe menoa ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Zao hoe jerevantsika hoe tena nipotehiny dada Iava amin'izay hatrany amin'ilay tempoliny. Rovakitsika ny bokin'ny Jeremia fimy izy 52 amin'izy. Jeremia 52:11 angambany izy hoe potehiny dada Iava mihitsy ny tempoly tao Jerosalema. Hoe Jeremia 52 amin'izy indray ity zao. Teo amin'ny andininy hoe vakitsika manomboka amin'ny andininy fahafiry. 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7, 8, 9, 10, 11 angambany izay. 10. 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10
vakitsika andiditsika eo ny afaran'izy zay. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sany mpanjaka, fa ny kaldianina no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay. Ary ny miaramila ny kaldianina nenjika ny mpanjaka ka natratra ny Zedeka teny amin'ny tany ay, ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramila ny rehetra. Ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilôna, ho any amin'ny mpanjaka ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata, ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjaka ny Babilôna namono ny zanakalany Zedeka teo mason-drainy, ary ny mpanapaka androdrina koa dia nivonoany tao Ribla. Ary nompitsiry ny mason'ny Zedeka dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varana izy sy ny maro samihafa. Io zany hoe nivonoany zareo esa moa le hoe amin'ny 17 roa-ambin'ny folo ny toizatsika. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahasivy-ambin'ny-folo nanjakany Nebokadnesara mpanjaka ny Babilôna, dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompon'ny mpanjaka ny Babilôna 17 ka nandoro ny tranony ava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema, dia ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny hafa avokoa zay, satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe ndana dory. Rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany, ary miomana ny dikan'izay. Io ny proof fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely, naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy. Zay le nikatra amin'ny Jeremia 5:20 noinge vijerivantsika izy teny zay. Jeremia 5:20 hoendry Nebokadnezara mpanompo, manoko amin'ny 9 koa izao no lazainy niava tompony maro noho ny tsy henonareo ny teniko ry Israelianina, satria Israeliana io resany io, dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakany Babilôna mpanompoko. Lazainy fa mpanompony mihitsy nefa zatra sady olona mpanompo sampy io ny tena biby be mihitsy. Hoy ava, ary entiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponina eto mba amin'reto firenena manodidina rehetrareto, ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady ho rava mandrakizay. Ary dia atsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany. Eo zany le hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io, dia poteo reo Israelianina reo, dia poteny Israelianina tokoa adray reo poteo nareo Babilônianina io Israelianina io. Dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanana ny Israelianina, dia nidorany etrany amin'ny tranony Iava mihitsy ny midorany. Navelan'ny dada Iava nidorana amin'izay hoe dory io fa tsy araka amin'ireo intsony zay. Zany rehefa tehitra io dada Iava io. Ianao ve tsy tonga saina amin'izany hoe ianao efa fantatra hoe nana fa Iava ary ianao efa mpanota, mpanao ratsy. Ny ato amin'ny Elia tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia zany, fa olona parfait. Ary efa manarivony zany olona parfait zany zay miaraka amin'ny Elia, amanarivony. Ary efa be dia be nefa maniry teo tonga amin'izany. Zany ny etsokoana hoe ianao ve mbola te hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany, mbola te hiantsy ady aminy nefa voapolofo aminao fa tsy izy anie io antsoinao io, Andriamanitra tsy izy anie io antsoinao io, mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Anjaranao ny mieritreritra, fais ton choix. Na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary, na ianao tonga saina dia hiverina, dia verena miaraka amin'ny Elia, andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Elia le niandrasan'ny Israel, fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana, mitondra olona ho tsy mpanota intsony ary mitondra olona ho lasa parfait tahaka ny Elia parfait. Antsony ianao hitodika reheferany amin'ny dada Maria Iava, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Reo zany le teny nomeko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tesy dada Iava
tena nypiteny ny fiarahana aminy. Ary teo nararotina amin'izay satria efa tsy misy tsony ny tempoly dia tsy afaka miantso an'le anarana tsony. Lozika be zany. Ko tao amin'ny tempoly ny etsona an'io anarana io dia lozika ny tsy fahalalana anazy. Lozika ny tsy fahalalana anazy. Dia novain'ny olona amin'izay ilay izy satria io tantara io tany amin'ny taona -500 tany ho any io tantarany natongavany Nebokadnezara io. Tao -590 teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely, zany hoe natao sesitany esclave. Dia nitoy nandeha tao amin'ny zareo Medianina, Persianina, niditra ilay koa ireny, niditra ny Grika, niditra ny Romanina, ary taty aorindrinan'ny Romanina niditra ny Arabo. Ary teo na tonga ny famoronana ny anarana ihany koa satria hoe rava ny anarana dia namorona koa ny Arabo. Namorona ny anarany hoe Allah izy. Tahaka ny katolika Romanina namorona hoe Yahvé, tahaka ny protestanta namorona hoe Jéhovah, samy ara namorona. Ary niforona dao ny aran'Andriamanitra be dia be rehetra izay efa tsy haintsika intsony nisy ny amin'ity tany ity. Samy nanao daholo ny rehetra rehetra. Izay natonga nanana profeta ity ilay marina, miverena amin'ny marina daholo. Miverena ao amin'ilay marina daholo fa efa ampy izay tsy marina nataonareo izay. Ary lazaiko anareo fa tena fitiavana zao. Fitiavana ny hamonjy olona, hanavitra olona, hamerina anareo any amin'ilay tena nahary tongotra hamantananareo fa ny mpanota izay voalaza fa mpanota anie dia tena ho faty ho any amin'ny elo angena, ho any amin'ny l'enfer, l'étang du feu, ho any amin'ny afo mirehetra mandrakizay ianao. Fa mbola eo Andriamanitra Abrahama io no teny azay hoe ho alefako any ny mpanota. Izy mihitsy no teny azay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany. Jerevantsika izy toaran'ny mpamina ny farany io. Ary aza miteny ary izy moa ianao io ho fantatreo ihany ny tantarako, faharoa fotsiny ny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavana izao. Soa ho anao zao, izy ny tsy maniry ho afaka amin'ny fahotana. Jereo izay niaraka taminao raha nahafaka anao tamin'ny fahotana, ho ve tsy mbola mangalatsy ihany ianao? Ho ve tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay nitomponao hatramin'izay? Ho ve tsy mbola mijangajanga ihany ianao? Jangajanga nge ianao io manambady be dia be io, jangajanga nge ianao. C'est de l'adultère. Fijangajangana zany. Raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasy vavy no nanamboarana anazy. Ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona. Vady izy ireo. Ray ny vadin'ny Adama dia Eva, ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama. Ko mahina tsy miverina amin'io nareo. Raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo lasy vavy no namorona anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary izay no original zay. Fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dia be io. Olona maditra zany. Mpijangajanga zany. Mpangalatra mpijangajanga, ny mpanao ratsy mpijangajanga. Rehefa novaina ilay anarana dia efa mpanota zany. Ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama. Io Andriamanitra i Abrahama io mihitsy ny hamono anao. Tena miteny anareo mihitsy nefa fitiavana ho azo. Tsy misangy io Andriamanitra Abrahama io. Izy no Andriamanitra. Verina amin'ny daholo izay rehetra miantso anazy. Iaiavano anarana. Ary tsy manota intsony izay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia. Tsy izay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia. Satria izay miaraka amin'ny Elia, izay nanotoi anarany hoe Elia. Iaiavano ny mpaniraka azy. Dikany El dia Andriamanitra, solo tena ny Andriamanitra mandehandeha ny atao hoe Elia. Raha zavy za manavitra ny rehetra rehetra io. Izao tontolo izao nge zao avotako zao engane mba isan'ilay klasiny teo voavonjy ianao. Engane ko ao anatin'ilay klasiny teo afitra ianao. Fa ity ny famonjenanao zao teniko zao. Maiza ianao mitodika. Zao anaraka ny Elia. Anaraka ny dada Iaiava. Satria Elia nitondra anao any. Ho afitra ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao. Jereo ny rehefa miaraka amin'ny Elia. Fa manarivo ny eny. Njaranao mba miditra koa. Mavonjeko koa ny fanahinao. Fa ny fanaham-panota, ny atao hoe mpanota dia ny olana novaneo anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao. Fa mpanota ianao zay. Ny mpijangajanga, mpanota ianao zay. Manambady be dia be, mpanota ianao zay. Mpiteny ratsy, mpanota ianao zay. Mpisoloky, mpanota ianao zay. Mpamono olona ianao, mpanota ianao zay. Mamosavy olona ianao, manota ianao zay.
manao zay animba olona ianao, mpanoty ianao zay. Andriamanitra mampanoty miaraka amin'io fa mba tonga saina. Fa ny Andriamanitra Abrahama kosa anie tsy tia fahotana, ary mahakala amin'ny mpanota mihitsy izy vao vakitsika teo. Zay ny fiafarany teliko mazava tsara aminao, porofoko aminao fa fitiavana zany. Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy anao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara, fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rorotina. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny amin'ny mpaminany. Mpaminany iza ny tokony ho arahana sy fenoana teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka zay. Fa eto antsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony ilay izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto, tsy tia olona mpanota. Vao nivakitsika teo izy, hoarigany ianao rehefa mpanota ianao dia hoarigany ianao. Ary rehefa tsy mbola rigany ianao amin'izao dia hoatsipy ianao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy, any amin'ny feu éternel, mamono ianao tsakijano. Zany ny toerana famonoana amin'ny fanahy. Izay no misy anga zany, ka izay ny tenin'ny mpaminany farany. Tenin'ny mpaminany farany taona izany meko anao zany. Yahoshua ilay mpaminany farany. Mpaminany Israelianina, araka ny tenin'ny dada Yahva hoe mpaminany Israelianina no henonao ary ho arahanao. Izay ny amarahantsika anazy. Deutéronomia 18:15. Deutéronomia 18:15. Mpaminany Israelianina no henonao, anatin'ny Sefer Torah Jios zany. Vakitsika sady amarahantsika anazy. Izay no jerevantsika indray manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy atao amin'ny Israeliana eto ihany ny azo rana ny teny. Zareo Israeliana ihany tsy maintsy henona teny, fa ny ankoatra izay dia tsy mahazo. Deutéronomia 18:15. Eo avarantsika ara ny teny. Voninahitra dada Yahva sy Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalànao tahaka ahy. Zany hoe mitovy aminao izy Mose, ka izaho taranaka Israelianina. Israelianina ohatra anaty dikan'izay. Hitarika an'izareo izy ireo any anefitra amin'ny fotoana io. Izao. No hatsanga ny avy Andriamanitra ho anao, ary izy no henonareo. Zay. Io mpaminany Israeliana ihany zany no azo henona zany. Fa raha vao tsy Israelianina dia tsy azo henona. Refeso indray ny mpaminany miresaka aminareo. Iza ny mpaminany miresaka aminareo? Dia samy mandrefy ny azy tsika. Ianao zao dia tena mpaminany Israelianina mihitsy ny no arahako hatramin'ny farany. Araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Zay natao hoe tenin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva, ary Andriamanitra Mose Yahva. Mpaminany Israelianina. Izay no jerevantsika sy ny toin'izay satria fahonjena mandrapahatonga antsika any amin'ilay mpaminany farany izay atao hoe Yahoshua no anarany. Fa zany ny tena mpamonjy zany, mpanavitra zany. Iraka farany meny dada Yahva ho amin'ny fanavotana ny olona. Dia miraso antsika izay nandresina anaraka, ho tahiny Yahoshua ny antsika etra rehetra, ho tahiny dada Yahva. Satria tao amin'izany Yahoshua zany nazona ny famonjena. Izay ilay ho hazavaintsika mihitsy izay. Ho ampahafantarina antsika hoe tena nisy mihitsy ny lamin'asa-pamonjena. Ary ho jerevantsika hoe nakaiza ty tenin'ny dada Yahva ty, raha monjy ny olona izy, aiza ny teny misy anazy. Efa mazava fa tao Israel. Satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose. Noho izany ary amin'ny taranak'i Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy. Satria ireo no nafantatra ny anarana. Ary ny Andriamanitra Mose, rehefa mino Mose nareo dia tsy maintsy mino ny Andriamanitra Mose. Ka ny Andriamanitra Mose dia ao anaty Sefer Torah. Ary ny Sefer Torah dia miteny hoe Yahva zany Andriamanitra zany. Fantina mipetraka hoe inona zany no tokony atao rehefa resy lahatra. Dia arao foana ny fampianarana. Fatoranao dony ataonao fa zao ny teniko aminao mandarany Elia. Hatrany andao hiaraka amiko.
hoe za hamonjy ny fanahiko hoe za tsy hamonjy tsy hanarin'ny fanahiko fa amonjy andaozy hamonjy ny fanahiny miaraka amin'ny adaoly am'izay manerana an'izao tontolo zao onjeo ny fanahnao fa ny fanahy zay manova anarana dia ho faty ozy dada iava araka ny teny ny mpaminany Ezekely mpaminany Israelianina zany ary ny mpanota rehetra tsy mihaino anareo zany ozy dada iava ary izy tsy azonareo terena fa tsy mihaino izy tsy misy an'izany hoe mivavaka dia mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ny ataony dia mifona dia manao ny ataony tsisy Andriamanitra ny teny an'izany fa ny mpanota dia ho alefa ko any amin'ny farihy mirehatra afo ny teneny fandringanana fatezerana mirehatra zany ny miandry ny mpanota ohatra anareo io dia nareo mpanota rehetrarehetra amin'ity planeta terra ity mpanota daholo nareo olombelona rehetrarehetra tsy misy afaka na ny ray aza onjeo ny fanahinareo nao anaraka ny Elia efa afaka itsika dada malala iava aho nambarako ny teninao ary tamin'ny fitiavana sy ny hery be avy any aminao ny nanam-porofona zay mbola ianao ihany koa ny manam-porofo satria teninao avokoa zao fa tena fitiavana ny teninao nampisinao miharihary amin'izay fa tenenao ilay Andriamanitra Abrahama nasinao miharihary hatrany amin'ny anaranao ary nasinao miharihary natao hitapoko hitam-pirenena fa tsy mahay manota zay miaraka aminao zao Elia ny rahanao zao mihitsy ny vavolombelona sy izay rehetra efa nataonao hita maso manaraka azy dada iava malalo sambatra zay tafaraka aminao fa tena voasoratra any amin'ny lanitra ny lanitra ny anarany tena avitra izy ary ho tonga soa any amin'ny lanitra ny lanitra vonjeo zay mandre an'izao teny zao avoto dada iavao fa lo hivavaka zay tiany mitady anao vonjeo ny tsirairay avy fa tena fitiavina ianao tonga ny ano tsy maintsy ampahafantarana ny olona marina mba hiverenanao any aminao satria mandeha ny fandringanana efa mandeha ny mpandringana dada iavao vonjeo zay mbola azo vonjena avoto zay mbola azo avotana atao maimiaino zay mbola afaka mandre voninahitry no mandrakizay sorabetsaka dada mala iavao minarany aoso amen dia mirary esotsika samy tenao soa ho amin'ny fito iza fampianarana manaraka ary ny hatsarany dada mala iavaangy ho aminareo tsiray avy ho amin'ny manaraka andrea